Inona moa zany le fanofanana omenareo an'le mpianatra amin'izao fotoana izao? Amin'izao fotoana izao dia mikarakara formation roa andro ny Microsoft. Ao anatin'ny Microsoft dia misy fikambanana mpianatra atsoina hoe Microsoft Partner. Dia izahay ireo no mikarakara formation ho an'ny mpianatra resaka informatique, indrindra amin'ny développement application ho an'ny Windows zany. Dia tombokay amin'ny resaka concours d'application izy io amin'izao fotoana izao izay maharitra un mois. Dia ao anatin'izay fotoana izay no ahafahan'ireo mpianatra ireo mikirakira ny resaka teknôlôjia Microsoft ary ahafahany koa manana visibilité envers ny université hafa sy envers ny Océan Indien indrindra hoe inona ny application vita Madagasikara ho an'ny Windows Phone sy ny Windows 8. Izany hoe resaka teknika no natofanana an'ireto mpianatra reto sy namena moyen ahafahany développer an'ireo application ireo izy ary zarana ekipa maromaro satria mpianatra avy amin'ny valon'nosy no tonga eto. Dia misy thème-na projet izay efa nomena anazy izay iasany mandritra ny ray volana. Tapitra ny ray volana dia manao évaluation izahay ary manolotra ny mampakasitrahana ihany koa. Ahoana ny fahaizan'ilay mpianatra raha ohatra ka oharina amin'ny aty amin'ny Océan Indien ohatra ny ankizy malagasy mahay an'izay zavatra ireo izy? Izay indrindra no antony fisian'izao hetsika izao satria hita fa maro ny ireo malagasy liana amin'ny resaka teknôlôjia indrindra ao anatin'ny tontolon'ny Microsoft. Dia izay no anisan'ny karakaraina an'izao izao mba ahafahany aty amin'ny Océan Indien rehetra mahita hoe Madagasikara dia manana ny marifany fahaizany, manana ny expérience an'ireo mpianatra eo amin'ny lavaliny nosy fa tsy mijanona eto Antananarivo ihany.